Amin'ny ankapobeny Madagasikara misehatra ny ouvrage métallique zany somary tsy de tena fantatra loatra. Ianareo nefa anisan'ny mifantoka amin'izay mihitsy ny asanareo. Manaona ny fampitahana an'izay asan'ny malagasy na ouvrage métallique zany par rapport amin'ny any ivelany. Ny asanay zany tena hoe ouvrage métallique tena betsaka satria eto Madagasikara be dia be zany ny atao hoe pont métallique satria tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany be dia be ny pont métallique namboarina. Fantatrao moa zao na mandeha ianao na RN4 ianao, mandeha ianao RN6 ianao, mandeha ianao RN13 be dia be ny ouvrage métallique. Zay zany mahatonga anay hoe ino no spécialisation anay zany satria tsy dia eto koa zany mbola tsy dia betsaka ny entreprise spécialisé amin'izay. Dia ino no spécialisé anay miaraka amin'ny ty entreprise matière ty zany c'est entreprise frantsay izy io deuxième constructeur de pont zany en France et cinquième européen. Izy zany partenaire anay exclusif. Any hoe misy fiara-miasa akaiky zany raha ohatra hoe tena hoe asa tetezana hoe tena hoe sarotra be zany hoe tsy vitanay eto dia misy fiara-miasa zany akaiky mandefa olona izy manao transfert de compétence ahafahanay manao an'le chantier ohatry hoe any andafany mihitsy. Miresaka an'izay tetezana izay misy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ny matière ho ianao iza sy iza ohatra ohatra mikasika an'izay tetezana efa nataonareo izay teo ihany koa ny tetezana ny raha miasa tamin'ny matière mba mahazo omena ohatra. Amin'izao moa zany mbola tsisy hoe tetezana ny raha miasa tamin'ny matière eto Madagasikara satria 10 taontsika teo mbola crise tsisy hoe tena hoe projet hoe ngeda be zany efa miarahana taminy. Misy projet natao fa hoe OTI zany nanao an'le izy fa zao zany miandry an'le tena hoe projet ngeda be zany zay ahafahana miasa miaraka amin'ny matière. Anaona no avy moty amin'ny ankapobeny amin'ny ouvrage métallique? No avy moty amin'ny ankapobeny dia ka mba ho tsara zay mahatonga anay mampiseho hoe zao ny zava-lavaka ataonay mahay manao pont treillis zay manamboatra pont treillis pont vaovao miaraka amin'ny matière talon préfabriqué en béton armé be dia be zany ny zavatra afaka atao OTI zany sy miaraka amin'ny matière dia miandry zany zay miasa be dia be ho avy eo na fin 2014 na manomboka 2015. Raha jerena ihany koa Madagasikara mbola ao anatin'ilay sehatra somary mbola marisarisa manahoana ny marche azonareo amin'ny fanjakana na inona ny antso tokony atao amin'ny fanjakana satria ny fanjakana mbola saika priorité foana ho an'ny orinasa any ivelany indrindra amina sehatra ohatra. Ny asa azo vera fanjakana aloha teo amin'ny tanao ohatra nanamboatra ny platelage tsipika reny nakamoa zany tamin'ny 2012 fa zao raha mieritreritra tokony betsaka satria